Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Taranaka faramandimby no ilazanay ny fiderananao. Amen. Ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay ianao. Misaotra anao eram-po, eran-tsaina, eram-panahy izay olonao rehetra satria noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola nandresinay ny herin'ny aizina izay ka velona trapa-monjena natratra izao maraina vaovao izao indray. Feno hery tanjaka fahasalamana ihany koa. Mbola afaka ihany koa eo amin'ny tongomasinao mba hiarahabanao, hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao. Misaotra izay Jesosy amin'ny fandraisanao an-tanana ny fiainana iray manontolo, nara-batana, nara-panahy. Ary ankehitriny izay dia mbola afaka koa mba afaka miaraka aminao eto, afaka andre ny teninao ampianatra anay, anatsarana ny fiainanay ary koa anitsinay izay rehetra diso teo amin'ny fiainanay. Koa meteza Jesosy anasanay sy anadioanay amin'ilay rasonao mba ho afaka avokoa ny fahalotonay rehetra sy ny tsy fahamarinanay dia mendrika hiatrika ny voninahitra ao izay. Mba velao koa ny fanahy masonao tompo, ameno sy amonto anay anazava ny fomam-panahinay, hitari-dalana anay amin'izay rehetra tena sitraponao tanteraka, ary anampanay ihany koa andray tsara ny afatrao mba ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay ary koa ampahirezinay ny manodidina anay araka ny sitraponao. Dia mitenena tompo favonina izay haino sy ankatony didinao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy ho anaovanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana, ary koa faly manonona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampaherezana androany dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona. Jaona toko faraky amby 20, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Jaona toko faraky amby 20, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy tamin'ny eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy tamin'ny fahano ary niondro keliko. Ondray izy tamin'ny fanondrony, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia hoy izy tamin'ny eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy famitelony, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy tamin'ny tompoko, ianao malala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy tamin'ny fahano aza niondriko. Azaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia ninjitra ny tananao ary olo-kafa no anikina anao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazaina nanambara ny fomba ny fahafatesana izay ankalazan'Andriamanitra. Ary rehefa voalaza izany dia hoy izy tamin'ny manaraha ahy. Dia nitodiky Petera ka nahita ny mpianatra izay tian'i Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe, tompoko, iza no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany fa manaraha ahy ianao. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no angalantsika vatsim-panahy amin'ity maraina ny talata ity. Fotoana fanotelo nisy eo Jesosy Kristy tamin'ny mpianany izao fotoana izao rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ary tsarony tsara tokoa fa efa nandaha azy intelo Petera, kanefa noho ny fahendreny sy ny fahatsarany dia tsy mba nanameloka ny Petera izany mihitsy Jesosy satria fantany fa malemy toy ny olona rehetra ihany koa Petera. Fa ny zavatra nataony dia vao mainka azy izy nampiorona ny Petera tanteraka amin'ny fitiavana sy ny finoanan'Andriamanitra. Ny tanjon'i Jesosy Kristy tokoa mantsy ry havana dia mba tsy hisy ho very isika na dia iray azy. Noho izany dia miezaka mafy hatrany hatrany izy hamerina antsika amin'ny fitiavana sy ny finoanan'Andriamanitra ary dia mifandraika tsara izany
fanirian'i Jesosy zany amin'ilay teny eo amin'ny Isaia 1:20 manao hoe avy ary fandahitra isika hoy Jehova, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia tahaka ny volon'ondry fotsy. Zany hoe ninon'inona fahalementsika, ninon'inona fahotantsika sy tsy fahatanterantsika dia mbola afaka mindra fosy amela heloka antsika foana ny tompo, raha toa isika ka manaiky hiverina tanteraka amin'Andriamanitra, raha toa koa isika manaiky hibebaka hiaiky ny fahotantsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy hiverina amin'izany intsony amin'ny androm-piainantsika. Ny rahan'i Jesosy Kristy dia efa nafonona latsaka teo ambony hazo fijaliana mba hanakosehana ny fahotantsika rehetra, satria fantany mantsy isika olombelona fa tahaka ny Petera koa malemy mora lavo tanteraka. Koa dia nasehon'i Jesosy Kristy eto ny fanefen'Andriamanitra ny Petera, ary dia hita fa tena nanova azy tokoa izany, ka dia nanjary tsy natoko tena intsony Petera fa niorona tsara tamin'ny fitiavana sy ny finoana ary ny fankatoavana an'Andriamanitra. Mampahatsiaro amin'ny Petera koa Jesosy eto hoe moa ve ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ireto ireo namanao ireo, dia namaly tamin'ny fo tsotra sy fo feno fanetretena Petera hoe eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Valiteny tsotra efa maneho fitiavana lalina avy any anatiny tokoa izany valiteny nataon'ny Petera izany. Tsy nihevitra ho malala mihoatra noho ny sasany izy, fa nanaiky ampanetretena tanteraka. Tena tokony mba halokan'ny vavantsika kristianina rehetra koa izany valitenin'ny Petera izany ry havana, na ao anaty vavaka izany na ao anaty hira fiderana izay ataontsika, mba hampitombo sy hampiorina tsara ny finoantsika sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Araka ilay voasoratra ao amin'ny Efesianina 4:17 sy 20 manao hoe mba hitoeran'ny Kristy eo am-ponareo amin'ny finoana, ka maka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba ahaizanareo mba amin'ny olo-masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy ny lavany, ny ahavony sy ny laliny, ary halala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenona anareo amin'ny fahafinoan'Andriamanitra rehetra. Eto raha nanontany intelo Petera, raha nanontany an'i Petera intelo Jesosy hoe moa tia ava ianao, dia toa mampahatsiaro ihany izany hoe izany ny fandavan'ny Petera intelo an'i Jesosy ry havana. Ka raha nanontaniana izy hoe ianao ve mba isan'ireo mpianatra io lehilahy io, dia namaly Petera fa tsy mahalala an'io aho izy, ary intelo izy no nandahan'i Jesosy Kristy. Koa raha nanontaniana intelo Petera dia nanontaniana Jesosy hoe moa tia ava ianao, tsy sanatria akory hoe mandatsa Jesosy namaly faty an'i Petera koa, tsy izany fa tena nataony mihitsy hampiorina tsara ny finoan'i Petera, satria tiany Jesosy hipetraka amin'ny toerana sahaza azy Petera. Raha dinihana tsara tokoa mantsy ry havana eto isaky ny manontany Jesosy hoe moa tia ava ianao, dia mamaly Petera hoe eny tompoko, fantatrao fa tianao aho. Dia mampahery an'izao, mampahery foana be Jesosy hoe hiafahano aza ny ondriko, andraso aza ny ondriko. Izany hoe vao nitsotro Petera fa tian'i Jesosy marina tokoa izy, dia nomeny Jesosy andraikitra lehibe mba hiandry sy hamahana ny ondriny, mba hampianatra sy hanoro hitari-dalana amin'ny fahamarinana araka ny sitrapon'Andriamanitra ireo olona rehetrarehetra mangetaeta hanantona an'Andriamanitra. Tena andraikitra sarotra tokoa izany asa napetraka Jesosy tamin'i Petera izany ry havana, satria ao amin'ny Jaona 10:12 dia milaza fa ny mpikarama hoy izy, satria tsy mpiandry izy na tompon'ondry, dia mandositra rehefa tonga ny ambodia, ka mamela ny ondriny miahaka eo. Fa izao mpiandry tsara hoy Jesosy, vonona ny olotra miaika eo mba hamonjena ny ondry, dia toy izany no tokony ataonareo mpiandry ondrin'Andriamanitra. Noho izany dia miantefa amintsika mpanompon'Andriamanitra rehetra tokoa ry havana ny tenin'i Jesosy hoe andraso aza ny ondriko, fahano aza ny ondriko. Andraikitra tena sarotra tokoa hoe mavesatra, satria amin'izao andro faran'izao tokoa mantsy ry havana dia be dia be ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mahasarika sy maharesy ny olona rehetra, indrindra fa ny tanora mbola malemy fanahy. Ary tena mampiala tanteraka ny olona amin'Andriamanitra izany. Dia hitan'i Jesosy ary fantany, dia nahatonga azy niteny hoe fahano aza ny ondriko. Izany hoe fahanana zavatsoa mahavelona ara-panahy, fahanana ny tenin'Andriamanitra ny olony rehetra.
eo amin'ny 120 dia milaza ny toetra n'olombelona tao amin'ny Petera, ilay toetra tia mijery ny hafa foana, manao hoe izao toy izao sy toy izao, ary ry olona iry kosa manao ahoana. Jesosy kosa namaly hoe ahoanao inona izany fa ianao manaraha ahy. Io fijerin'ny Petera io dia tena fijerintsika ihany koa ry havana, tia manao fampitahana mandrakariva amin'ny olona manodidina antsika, na any am-piasana izany, na ao am-pianarana izany, na ao amin'ny fianakaviana, eny hatrany am-piangonana aza dia hita foana ilay toetra tia mampitahy izay, kanefa dia toetra tena mitondra loza mihitsy, satria mitarika fisarahana, mitarika korotana tanteraka ihany koa. Noho izany tsy ho an'ny Petera ihany ry havana, fa ho antsika rehetrarehetra ihany koa ny valitenin'i Jesosy Kristy manao hoe ahoanao inona izany fa ianao manaraha ahy. Ahotsikinona tokoa moa ry havana izay momba ny hafany, ahotsikinona izay fitahinana fahasoavany azony ihany, fa isika andao anaraka an'i Jesosy Kristy foana. Ny zava-dehibe ho antsika dia mandray ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, mampiatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika sy ny ankonantsika, ka tonga azy hivelatra ka ahafahany manodidina antsika handray fitahiana ihany koa, dia mba hiteny tahaka amin'ny Petera koa isika hoe eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Na izany aza nefa ry havana dia be dia be ny zavatra manodidina antsika, toa manakana antsika tsy hiteny izany teny mamy tiany Jesosy Kristy haloaka ny vavantsika izany. Noho izany dia mila manohitra ireo asan'ny Satana alefany eo amin'ny fiainantsika isanandro isika, amin'ny alalan'ny vavaka mahery, amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fialana amin'ireo karazam-pahotana maro mangeja antsika. Mangataka isanandro koa ny fanampian'ny fanahy masin'Andriamanitra mba hitoetra sy hanjaka ao anatintsika, hanoro lalana antsika amin'izay tena sitrapon'Andriamanitra marina tokoa, ka tsy hahatanterahantsika ny fomba fanao rehetra mitondra fandavana an'Andriamanitra, fa kosa ahafahantsika manavao ny fanoloran-tenantsika, ka na ny fo na ny saina, indrindra ny fanahitsika, dia samy anaika avokoa ka hiteny hoe tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Amen. Ivavaka isika ry havana. Mankasitraka indrindra ry Jesosy malala tianay, satria impiry tokoa moa ianao no mampahafantatra anay, fa ianao tokoa ilay mpiandry tsara izay nafondrahanao mba hamonjena anay sy hanafahana anay, ary dia azonay itokiana sy hankinana tanteraka tsara tokoa ianao, fa tsy hanary anay ninona zavatra mafy miseho amin'ny fiainanay, ary ninona fahotanay dia mbola miezaka foana ianao hamerina anay amin'ny fitiavana sy ny fankatoavana anao. Miezaka koa ianao hamindra fosy hamela heloka anay, satria tsy misy tiana ho very tokoa izay na dia iray azy. Misaotra betsaka ihany koa Jesosy, satria matoa ianao te hahafantatra ny alalan'ny fitiavanay ianao, dia mbola te hampahery anay ianao, fa raha mbola tena tianao izahay, raha mbola tena tianay ianao, dia mbola azonao hanankinana ilay andraikitra lehibe, dia hiandry sy hamahana ny ondrinao, izany hoe hanolo ny asa izay efa nataonao fahiny Jesosy malala. Fa tsy sanatria hitondra tena toy ny mpikarama fotsiny izahay, ka rehefa tonga ny abody dia handositra izahay ka hamela ny ondrinao ihakeo. Tsy tena maniry tokoa mantsy ianao Jesosy mba ho tena mpiandry ondrinao marina izahay, afaka hiandry tsara ny ondrinao Andriamanitra. Mifona tanteraka aminao anefa izay Jesosy, satria tsy tanteraka hiatsakany sy andavany mihitsy ny baikinao. Ny antony dia mbola mijery sy manao fampitahana manodidina anay izahay, anika dia tsy mampianatra ny teninao eo fiainanay mihitsy, ary noho izany dia tsisy fiatraikany eo aminay sy ny manodidina anay mihitsy ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty. Mba ampio re izay Jesosy malala amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hasoto hivavaka, hibebaka, hiala amin'ny fahazaran-drasinay rehetra, ary koa hiezaka katonodidinao mba hahafahanay manavao ny fanoloran-tenanay. Ka na ny fonay Jesosy malalo, na ny sainay, na ny fanahinay indrindra, dia samy anaika amin'ny mpitiavana sy ampanetrehetena tanteraka, ka hiteny hoe eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Amen. Raiso mitsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra an Jesosy Kristy tompontsika mpiandro ory lehibe, hiala maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy ny hatanteraka antsika amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatintsika izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.